nataonao teo président atao aliaka-moka nataonao mikasika ny variasy vola be deabe iny ve mety sokatra koa ny enquête parlementaire iny anive eto anivon'ny assemblée momba le vola be teo iny isokatra koa iny isokatra koa ny enquête iny araka ny fahefana nomeny lala-panorenana ny solombavam-boaka zany sy vitany hoe manao lalàna fotsiny zahay na manara-maso ny asany mpanantanteraka fa izay koa dia manao enquête parlementaire ary fantatsika tsara fa nisy ny fananganana ny vaumiera anao fanadiadina momba ny fitatana ny ngairajoelona nanomboka tamin'ny 2019 ka tamin'ny 2025 ohatra vitsivitsy ihany ireny nolazaiko tamin'ny kabary teo reny hoe tamin'ny tanàna vaovao izay tetikasany fitondrana teo koa dia fefa voabe zany fanonerana ny volan'oloreo fa niala tao amin'ny kesy-mpanjakana ny vola dia araka ny fanadiadina zany dia tsy de nisy vahoaka nandray amin'ny vola io nefa fa nisy vola ny vahoaka tahaka an'izay koa momba ny fanamboarana ny inona moa tia kianja ribarea tamin'ny voalohany isika hoe 77 millions de dollars américaine no nanamboarana ny kianja ribarea fa raha tena vola lany zany any amin'ny 120 millions de dollars américaine no lany tamin'io kianja ribarea io zay mbola tsy nahazo fankatoavana raha izany vola izany amin'ny firenena hafa dia azo lazaina mahavita kianja anaky telo zany dia mbao anaty miasa moa ny vaumiera mandritra ny fotoana izay natokatolanana dia maromaro koa moa ireo tomobile tamin'ny covid reny nivoaka dia ny sasana amin'ireny dia fefa namidy ao anatin'ny fotoana foy zany ka izany zavatra zany dia tsy mety ambaranay satria anjarany ioty anjaran'ny mpanantanteraka no nanapa-kevitra fa tsy anjaranay solombavavoaka fa nanay fotsiny manao an'ireo enquête parlementaire fa maromaro izy ao fa zavatra ino anaranty reo ihany ohatra azoko omena ty vahoaka malagasy. Monsieur le Président, mahakasika le fandravana ny Assemblée nationale na etsika fanakina am'izao ina ny azovazy? Tsika fa mijoro moa ny Assemblée nationale ny fanjakana dia nanao an'ity fiantsoana ty ka tsy hitakory lazaina hoe fahitanao azy hoe tsy tonga daholo ny exécutif mahitako azy aloha mijoro ary manao ny asany ny atmeraka. Tompoko lahy finaritra tompoko vavy makasitraka hatrany amin'ny fiarahana ao anatin'ity fandaharana ity elaela tsy niaro raha naivoso oentina mitsikitsiky ty zavatra ty herinandro amarana ny volohany aogositra marina fa amin'ny heriny anio vao tena mifarana tanteraka ny volohany aogositra fa nahazanaty zany mamarana anatin'ny hafanafanana satria ao anatin'ny teloandro fiandohan-terinandro ty mafana be aloha ny andro tafiakatra trany amin'ny fito amby roapolo degré celsius ihany ny hafanana dia efa mimakomana amin'izany rina fa reo olona tatsika hoe manana toe-tena toe-batana miakatra tosi-drazany indrindraindrindra dia mba manao akanjo maivamaivana mahery misotrosotro rano araka ireny toro hevitra ara-pahasalamana zay vao mainy tompona raikitra mpanentana ireny fa rehefa miakatra ihany koa ny hafanana amin'ny mafana ny andro dia tsy lozan'izay tsy hitrangany reny ataontsika hoe loza miseho toy ny hoe aitrano torotanety sy ny
toy izany nanamarika an'izany zao raha nomaly fotsiny tao anatin'ny farany herinandro iny zavatra nitranga tao nazo ny Jirama tetsy Tanjombato tetsy ambany Antsimo zany dia hoe ihany koa tany Toliara fa mahaizana toeram-pivarotana maromaro zany zavatra mitranga dia zay aloha milafina anankiray dia tsy maintsy mailo amin'ny zavatra toy ireny satria ny fanadidina moa zany tena maritra hoe loza mety hoe niseho ilay izy vokatry ny akosonaratra ave court-circuit sa incendie criminel nisy nininana tao sa inona ny vokatry ny fanadidina tena maritra an'izany fa hojerentsika le izy amin'ny lafina anankiray satria efa nisy fampitambo avao hoe voafiny afo Jiramany sabotsy ariva nyrehatra indray le izy ny alady dia tonga teny toerana mihitsy moa ny solotenany avy eo amin'ny ministera zany sy ny Jirama dia anatina fanadidina ry zareo zao ahitantsika ny tena marina fa tota taratasy maro ny mahita ao sy fitaovana zay zany aloha le tetsy Tanjombato dia mintsika fa tsy ho ela dia isy zavatra ivoaka ny momba an'io satria manahirakirana any izy ro mivily rabeaja mety mbola iverenantsika kely mikasika an'io Jirama io satria mampieritseritra hoe ao anatin'le zavatra maromaro mitranga no isangany ataontsika hoe fahavoazana toy ireny fa raha jerentsika amin'ny ankapobeny mikasika le fahamaizana ankoatra ny mety hoe dorotanety manomboka hita amin'izao fotoana izao anaty hoe vanim-potoana mamaraparana ny ririnina dia ohatran'le nitranga tany Toliara rabeaja zany dia hita ihany le fahasarotan'le ataontsika hoe vondraboaka paritra rehefa misy amina tanàna ataontsika hoe renivohiparitra zany renivohitry ny faritany no mitranga le ahitrano dia nefa ny raha mahita ohatra ny Toliara ma zany zao raha zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy isy ben'ny tanàna satria nodimandry moa le ben'ny tanàna tao mbola tsy voatendry ofisialy ny PDS satria fandroritana koa izy aloha mba ao anay no mitantanany tanàna ino zany mitranga foana amin'ny toerana samihafa rehefa hoe misy fahabangaha toerana ilay ben'ny tanàna voafidy dia le amin'le anendrena zeo ataontsika hoe mpitatina toy ny tranga Tsirabe zay efa fandroritana be efa ny grève tonga hatramin'ny fanankatonana Brown piatsa zay vao nafainganana le fanendrena PDS dia ohatran'izany koa zao ny Toliara efa manao Toliara dia isan'ny tanàna ray amin'ireo mba handehanan'ny mpizahatany ihany Toliara dia nefa maloto zao ny tanàna mivangongo ny fako hita ihany zany le fahabangana satria ny tsy fisina be ny tanàna tsy fisina tompona ndraika toy ny PDS dia miteraka fahasarotana na fampandehanan-draharaha fotsiny satria ohatra resaka famoaham-bola amin'ny zavatra mety ilaina dia ireny misy sonian'le olona tsy nyrehetrarehetra no afaka manao sony famoaham-bola dia rehefa taraiky koa ohatra fandoavana vola ndreo tsika hoe mpiara-miasa na tsika hoe fournisseur dia mety mba miaohatra ihany izy hoe mbola ame entana ihany ve sy ny sisa dia eo ihany koa le raha le resaka hoe ahitrano fotsiny tsy fampiana fitaovana resaka hoe resaka logistika zany hoe marina fa manana fiarabe anankiray mpamono afo fa kely izy mihoatra mialehibe ny fahamaizana dia zany zany zao sationa fotsiny amin'ny zavatra hoe resana be dehibe motatoato mikasika an'ity décentralisation an'ity hoe effective tsy effective ohatran'ny hoe mora mpitenenana fa eo amin'le zavatra iainana zany tsy satuana fotsiny zany resantsika zany hoe tena fahasarotana hatreny reny saika ny faritra mihitsy namana Briton manana olana amin'ny tsy fampin'ny camion be mpamono afo satria raha tadiditsika koa tao Tomasina ny nisy an'ilay tranga fahamaizana raha tsy nisy an'ny pompe an'ny Spaty zany nanampy amporo nanampy tamin'ny famonoana afo dia mety nihitatra tao bazary kely resaka zany hoe mila jerena mananjary koa efa nanana olana tahaka an'izay ihany koa raha fehezina zany dia mila jerena akaiky ny fampitaovana indrindra amin'ny vanim-potoana mafana tahaka an'izao any ivelany moa dia tena ao anatiny mihitsy zao Eropa ao anatin'ilay hoe canicule izay samy lalovany ny tomboka atao Frantsa izy io Espagne mitatra makany efa hitady ho an'ny Italie ny rehetrarehetra iny vanim-potoana ny hafanana zany zao zao vanim-potoana tonjato iainantsika zao ka mila malintsika akoatra ny hoe voina tsy apozina circuit tapoka teraka ny circuit zay misy koa ny tandrevaka mety hoe ankizy kely na janonao trano zay tena zava-doza indrindra mampiasa arina fandrehatra ianao mandeha metsena na izy milalao hafa ao sanatria mivava izany zany ilana fitandremana daholo satria ny sapana mpamatatra ny toetrandro tsy ny eto ihany fa maneran-tany dia raha ho an'ny aty amin'ny faritra misy antsika zao dia hoe misy le phénomène El Nino
zany hoe hiakatra kely zany ny hafanana am'ty vanim-potoana misy atsika ity hiakatra na hafanana de be deabe ny riska zany be deabe ny ambana ao anatin'le izy ary mino fa na ny eo anivony be NGRC zany de efa miomana efa mivonona am'zany satria efa fantatra meloa io ny siansa zany de efa milaza meloa fa hoe hiakatra ny hafanana mafimafy ihany koa ny firotsaky ny orana rehefa tonga vanim-potoana ny fahavaratra zany hoe mety fotoana fohy ny rotsahan'ny orana fa matevimbe akoatran'ireo tranga misy ohatra ny tranga tany amin'ny Colombie sy ny sisa le hoe mihetsika daholo ny any ambany-tany any resaka orohoro-tany ary mamery vaika daholo na hatramin'ny orohoro-tany zay mitranga am'izao fotoana zao de izany rehetrarehetra zany ambana de le hoe fiomanana de io moa resantsika foana mikasika an'le hoe ny anivon'ny vonroka paritra mivitsy ny faritra na reny vohitra faritra manana fitaovana hoe famonoana afo ny toeram-pinenana me mitombo ny any amin'ny faritra hoe toeram-pinenan'ny olombelona de tsy de manaraka ny dravo-panajariana ny tanàna koa zay nge nahorana iny Brito sarotra re ny teny an'le zavatra teo anao re mirahalahy fa na eto Antananarivo azy ny indray maka ny sapana mpamonjy voana eny Ivato rehefa misy tranga eto Antananarivo reny vohatra de omaly anefa zany nitazatazana an'le fandehan-javatra tery amin'ny collision matery misy foibeana sampana mpamonjy voina mahafinaritra be ao lala mahitsy petraka fotsiny de tena miandraraka mandray an'le resaky Romiwilera Beaja teo tena mila jerena marina lay izy le fanapahariana ny fitaovana moa zany sy ny fahaiza anao no jerena maninona mora misy fampidirana piasa sampana mpamonjy voina ihany koa satria le am'le tranga ohatry reny zany ny mamperitreritra hoe tokony efa niomana fa tsy hoe mitranga izy vao ahoana ny atao zay le izy fa mamapalahelo le tamin'ny herinary moa tsika ny teny ny telefona hoe bazary kely zany inge tena ohatrany hoe sonian'ny tamatavy mihitsy de potika le izy satria ela de ela ny famononan'ny afo de mila jerena le izy de ny fahafanareo fanapariana zavatra reo zany le any faritra mila jerena Brito moa teotra nandefa kely an'ilay hoe resaka famoam-bola resaka mpanosiny mba elana zany am'le miandry ny ari foana de fotoana angamba le izy sady asisitsika kely le mahatonga mitady an'le fédéral fa tsy voatery fahazakantena tsy voatery satria elaela tsika tsy miteny ela be fa niteteza mita makany amin'io zany misy antanatohatra misy dingana tsy maintsy atao fa tsy tonga de hoe sosanatria masitsika alay mpanahy eritreretra hoe ohatrany na volant banque fobe atao de zarao tsy de any am'zany izy io fa misy zavatra tsy maintsy jerena ary mila fahamailona be izy io izy mirahala de zay mihitsy izy betsaka ihany nge le vola ohatran'ireny hoe nisy fotoana tamin'ny fitondrana teo aloha zany misy an'le hoe nahazo fampitaovana fiarah-miasa avy amin'ny zareo japonais coréenne le menany faritra ohatran'ireny BNGRC moa izy mitotoka any amin'ny BNGRC zany mena camion citerne de mena karazana fitaovana ahafahana manao ny asa vaventy rehefa misy asa maika fa ny fisoroana moa zany tena tokony mandeha meloa ny fisoroana tena mandeha meloa mikasika ny mbola mety misy fotoana resantsika verenina amiko resaka hoe fetrehana ny reo tsika hoe loza masany BNGRC moa izy fa ifanetanana ihany le satria zay moa le hoe rehefa tsara fiomanana de tsy tapohany loza araka le fitenerana teo ary zay mihitsy le mahazava-dehibe iverenana ihany le hoe tokony tanàna de tokony manana drafitra fanajariana io zany le plan d'urbanisme zay mba amoramora ihany koa le intervention rehefa misy satria ohatran' zany nge le olana amin'ny tanàna samy hafa na ny fidiran'le camion eto Antananarivo de mitranga zany na ny fidiran'ny pompier any am'le toerana ary de olana be de ifanome zay tara zao bouche d'incendie eto Antananarivo reny vohitra 200 mahery anisany misy any anaty salon an'ny olona le misy nanotrany izy de zany rehetrarehetra zany ahoana koa zany bouche d'incendie any anaty salon satria efa nisy fotoana nanaovana fitsiriana io nanaovana fitsiriana le misy bouche d'incendie akoatrany hoe tsy mandeha efa simba de eo moa zany le pakamaro am'le vitsy resana tsony monja vy mbola raha hafa koa ny monja vy raha ny farany herinandro ny resana izy mirahalahy tena maro ny zavatra nisongadina teo ny tsy fandripahalemana zay tena mbola mahabe resaka kehitriny lay zavatra nitranga hitantsika eny tambajotra serasera sy ny fahitalavitra eny ny famononan'leo mirahavavy zay nanomboka karohana tamin'ny zoma zany nomboka tsy hita izy ny asabotsy tsy hita ny alahady hita ny vatana mangatsika teny amin'ny faritra mbo mangarova iny ngamba tsy hidirantsika lalina tsony amin'iny fa ny tena anisan'ny manitikitika ny saina zany de hoe atreto aloha
de mbola mijanona eo am'lay misokatra fanadiadiana satria raha hitantsika le tranga teny Ambomanambola nisan'le tovolahy mbola mpianatra izy iny tokony anala anao soutenance tsy hita ihany koa izy de tsy hita de ny vatiny ihany koa no hita zay atreto aloha mbola tsy fantatra hoe iza ny navandoza de iza ny nanao inona ny fandraisana fanapa-kevitra ty indray no mitranga de zany zavatra rehetrarehetra zany mahatonga ny olona mieritreritra hoe misy tsy fahampiana ve eo amin'ny fananatanterahana ny fanadiadiana zay ray fa ahoana koa ny arovana ny zanaka malagasy manoloana ny tranga tahaka andreny marina fa tsy hoaro hoe olona ray me polisy anankiray raha zany aloha de mety tsisy tsony fandriam-pahalemana no hitantsika ihany koa tsy fahampiana nisan'ny zareo zay misahana izany fa hita zany hatreto de mitovy foana le seo ny tranga ka mampalahelo raha mbo malaza de mbola tsy fantatritsika hatramin'izao zay aloha zany 7 jona 2024 nisy fanehoan-kevitra mihitsy somarina alahelo tao amin'ny Tambazotra Omaly satria fianakavian'ilay tovovavy ray raha tsaroantsika monina eny Itosy eny Itosy cité de nalahelo zany le havany hoe fa rehefa ohatrany ahoana moa zany de misy valosoa-mena momban'ny hoe zay manam-baovao fa ahoana ny tamin'ny zanakay maty tsy nisy an'izay fepetra zay fanontaniana zany satria nisy an'ilay atapitrisany ariary dimapolo de natsiaro ohatrany hoe nalahelo ry zareo zany na fijery an'le fandehan-javatra moa zany de mihitsika fa tena andeha ny fanadiadiana marina le teny Romy teo satria zay mbola vary mangatsika le mbo malaza vao tamin'ny herinandro maherikely latsaka zay satria nanontaniana ny mpanao gazety ny ministra ny fitsarana de mbola misy an'le fanadiadiana sy angomaovao tao an'ny Russie de eto koa mbola misy ny filazany amin'ny fitsarana moa élément nouveau hoe misy zavatra vaovao miditra indray de asisika eo amin'le dossier de jerena fa zay le izy ny tena tsara angambany le fahamailona foana ry zareo am'le izy fanontaniako hoe tsy fantatra tsony raha ampy ve ny fitaovana eto amintsika eo ampelantanan'ny mpitandro filaminana ny fitondram-panjakana de mbola iandro fotoana hoe tsy maintsy makany ivelany tsika mikaroka ny marina tsy maintsy voatery zay ny rabeady zay zao de mametraka ny toeran'ny hoe ny toeran'ny fikarohana eto amin'ny Madagasikara tsy zany sy resy lahatra hoe tsisy manam-pahaizana mahavita an'izany tena maro rangahy matony ny olona ny ivelany any resahana foana misy fuite de cerveau tsy misy daholo amin'ny sampana rehetra misy mpitsabo misy any amin'ny ingénieur amin'ny sehatra hafa firifiry ny ingénieur malagasy any amin'ny resaka amin'ny nouvelle technologie sisa ny ivelany any fa eo amin'ny lafiny hoe fametrahana ny toerany fanomezana lanja sy asiny ny sehatry ny fikarohana eto Madagasikara za zao tena miresaka an'izany rabeady ataoko fo anaty fonoteny kely hoe misesy teo amindrindra fa tamin'ny taona lasa iny miresaka hoe fahapozinana ara-tsakafo intoxication alimentaire de misy le hoe ny zavatra ho amidy ho sakafon'olombelona dia misy any laboratoire manao fitsiriana meloa hoe azo hanina na tsy lany fehitrandro na tsy fa azadiny fa manana toerana lehibe ihany koa ny sampam-pikarohana toa INSTN am'le hoe ivitoerana manokana misahana amin'ny teknôlôjia sy ny resaka momba ny radioactivité zany le professeur Raoel Andrembololona moa zany nisan'ny filompanorina an'izy io fa ohatrany somary mavanana kely satria misy ihany koa nge ny zavatra mety amin'ny resaka taratra radioactif zay manimba amin'ny vatan'ny olona mety amin'ny sakafo mety amin'ny rivotra iainana mbola atao anaty finosana iny fa le toeran'izay le atsoka fikarohan'izay to Madagasikara mbola ambany na tetebola ao amin'izany ary ambany de ambany raha miohatra amin'ny tetebola mpanjakana aotra faingo tsisy raha isan-jato akory raha ohatra ka jerena raha izay faharoa mikasika ny hoe raha ampy fitaovana mahita io zany aloha raha jerena amin'ny firenena tsy hoe manamaivana ny zavatra amin'ny tranga fa misy tranga foana na ny firenena efa mandroso avy de avy ara ny teknôlôjia sy ny hoe fikarohana tena hoe tena pointe mihitsy raha misy olona atsoka hoe firenena isan'ny tena mafy amin'ny lafiny resaka renseignement anisan'izany ny israeliana ny resana koa moa zany ny rosiana sy ny hafa fa izay zany satria misy za mahita amin'le tranga misy amin'izao fotoana zao tena hoe manao défi amin'le mpitondra amin'izao fotoana zao zay miaramila noho le tranga misy tsy azo tsinitsiny avy zany hoe misy manao défi hoe tena raha ny tompony ny renseignement de miaramila ny
mpitandro filaminana moa zany amin'ny ankapobeny fa mety tonga ao anatin'izany ny asa tsy vita ray andro namerenana indray le OTME le ofisy ao anivon'ny miaramila zany io a le mampiasa teknôlôjia io afaka manara-maso satria zany zao nisan'ny antony nametrahana ireny caméra de surveillance eraka ny lalana misakely dalana nampiasainy io tamin'ny fotoana na tongavan'ny paparay masina teto tamin'ny 2019 le nanomanana le hoe andrendrana fifamoa aizany misy fitohanana de ahoana ny evacuena an'ireny tena mandeha ray zay faro tadiditsika tsara tamin'ny raharaha colonel izy le any Tsiafa izy amin'izao fotoana zao colonel Patrick Alpha Bravo fa talohan'le raharaha tamin'izao fotoana zao le resaka virapraton fa nampiasana be mihitsy ny miasa be mingeny caméra satria ny sary ny teny Ambojatova ny sary ny tery ny paritaka sy ny zara teny amin'ny tambazotra sosialy za mino fa raha nyresahana hoe tany amin'ny toerana ny sinema le resaka le tovavy mirahavavy reto ny toerana ingany tsy maintsy misy trasa tsitsika no ampianatra mpitandro filaminana zavatra misy hoe na fiseraserany tamin'ny finday tsy maintsy mandeha moa ny réquisition any amin'ireny opérateur téléphonique izy ny fandray amin'ny farany sy ny sisy ho hita zany fa ny procédure moa zany io mety tsy mitovy amin'ny hoe tsika mila valy ny aingana de aingana fa misy fepotony reny misy dingany reny mila mare fa ao ambadika le izy fotsiny ny tena hoe mba ahoana moa zany amin'ny trangatotony zany procureur tena mila manazava tsara tokony manome hoe inona indray zany dingana misy amin'izao fotoana zao mikasika ny tira fanao zany ivelany rehetrarehetra any rehefa misy tranga zay manahirana be na io raha vao misy ain'olona na hoe ain'olo pirenena na ray ary de tena tonga de nrehetrarehetra mihitsy no miaraka ataontsika hoe mifarimana ao anatin'izy ary manana ao anatin'lizy zany hoe raha ny ohatra any États-Unis mety hoe shérif aty andrany de ny procureur reny zany no tena mamehany vaovao sady manana madama mahay miresaka io mantsy no mampatonga an'le onono ry zala rehefa iny zao ohatra hoe zoma de sapos de lahady ny voaka ka raha ny io alatsinainy tsisy ninina na inona de raha pitso mino anareo fa efa resa be io satria lasa le olana mameirika ny misitona lakolosy ao anatin'ny lizy de zay le hoe ny fanomezam-baovao amin'ny fivoaran-draharaha de anjarany zareo zany tokony mame alefa madama mba elana amin'ilay resaka anjorony sy fitsaratsarana amin'ny sisiny satria maromaro ny fanehoan-kevitra izay efa mafana be izy ao mafanafana mihitsy mila fehezina zany izy ireny tsika moa zany tsy hoe marina le any Brito tsika tsy mpitandro filaminana fa misy hitovitovizany ny asan'ny mpanao gazety sy ny mpitandro filaminana le resaka fikaroam-baovao sy efa fananana mahita pista zany ohatra ny hafahafa izy zany hoe andeha hijery